Miarabantsika rehetra manaraka ny televizionna malagasy indray amin'izao alina izao. Amenantsika ny vaovao makasika ny rivodoza indrindrandrindra. Ao anatin'izay ary anboantsika ny vaovao dia araky ny sary hitantsika amin'ny zanabolana izay sary tany amin'ny manodidina ny fito ora sasany tany ho any dia tany amin'ny 510 kilometatra avaratra andrefan'ny Tsiranana no nisan'ny foiben'ny Tsido. Tsara aloha manamarika fa amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny sokajy atsotsika hoe cyclone tropical intense Isido zany hoe rivotra miaraka aminy zany dia 520 kilometatra isan'ora tafitra kosa dia tafakatra hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Hatreto aloha dia tombanana miakandrefana trany izy miakandrefana somary atsimo andrefana amin'ny afainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora zany hoe miamana lavitra tsikelikely ny morontsiraka avaratra andrefan'ny nosy zany izy amin'ny ankapobeny. Ao anatin'izay ihany koa dia misy zany ny filazana izay mbola tsy miova ao amin'izao fotoana zao avaozina kosa izay any amin'ny folora alina any makasika ny izay filazana loko izay zany ao anatin'ny filazana loza mitatao miloko mena hatrany aloha zany ny faritra Diana sy Voemara ary ao anatin'ny filazana loza manambana miloko mavo i Bealanana, Antsoia, Analalava, Sambava sy Andapa. Zay ny tsara ho fantatra makasika ny rivodoza ho an'ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa dia ho an'ny rapitso maraina zao dia ny apatelo ny avaratra nosy dia saika ahitana orana miatoato hatrany zany hoe tafiditra ao anatin'izay zany dia Nazy Sofia ary ny faritra Sava somary mitatra kely aty amin'ny morontsiraky ny faritra Boeny zay ny ankoatr'izay aloha dia homaina tanteraka hatrany ny andro. Tolakandro kosa indray dia mbola mitoy izay orana miatoato izay amin'ny ankapobeny ho an'ny aty amin'ny apatelo ny avaratra nosy hatrany faritra Diana, aty amin'ny Sofia, Sava ary ny faritra Boeny. Aty amin'ny atsitaniny atsimo andrefana kosa misy tandrifin-drahona miserana somary mitatra kely aty amin'ny morontsiraky ny Menabe sy ny faritra Melaky ny ankoatr'izay dia fandimby-drahona sy ny masoandro. Tombotombona makasika ny maripana ho an'ny rapitso kosa indray dia misongadina hatrany ny hafanana ho an'ny faritra maro saika manerana nosy manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny aty amin'ny afovoantany mafana indrindra. Morontsiraka atsinanana kosa dia 30 ka hatramin'ny 9 degré celsius ary ny morontsiraka andrefana 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius. Any Morondava zany no mafana indrindra raha ho an'ny rapitso ankoatra ny any amin'ny atitany faritra Androy dia misy mahatratra hatramin'ny 9 degré celsius. Toeantsika ny toetry ny andro makany amin'ny tontolo andro ho an'ny alahady. Ao anatin'izay alahady izay dia misy tandrifin-drahona miserana ny tolakandro aty amin'ny atitan'ny faritra Melaky, ny morontsiraky ny Ambatososy Analanjorofo kosa ary ny faritra Sava dia misy orana mahalana. Ny tendrony avaratra zany hoe aty amin'ny morontsiraky ny manodidina Nosobe sy Ambanja iny Mazona Lava dia misy tandrifin-drahona miserana hatrany ankoatr'izay dia fandimby-drahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina ho an'ny tontolo andron'ny alahady kosa indray dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 mafapana hatrany ny avoantany morontsiraka atsinanana mihoatra ny 7 degré celsius ary morontsiraka andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius tafakatra 30 zany ny ambony indrindra dia any amin'ny atsimo andrefana Toliara no misy an'izay. Marantsika ny toetry ny andro ary ho an'ny alatsinainy dia misy tandrifin-drahona kely aty amin'ny morontsiraky ny Melaky hatrany sy ny Menabe aty toraka izany koa aty amin'ny morontsiraky ny aty amin'ny Ambanja manodidina ny Nosobe iny dia aty amin'ny morontsiraky ny Analalava. Ny ankoatr'izay dia maina tanteraka ny andro. Maripana ho an'ny alatsinainy manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra raha ho an'ny aty amin'ny faritra afovoantany. Morontsiraka atsinanana 30 degré celsius morontsiraka andrefana kosa mihoatra ny 30 degré celsius avokoa ary dia tafakatra 7 degré celsius any Morondava any no mafana indrindra. Ho an'ny tany falitony rivotra kosa indray dia antonony aloha amin'ny ankapobeny izay tany falitony rivotra izay manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka kosa no jerena dia mijanona antonony hatrany izay tany falitony rivotra izay malotoloto hatrany zany rivotra dia izay ny mamarana ny vaovao ho an'ity anio ity dia amanaraka indray veloma tompoko.